Mankasitraka anao mbola tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tompokilay sy tompoko vavy tonga soa indray ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'izao matonaly izao. Alarobia fahadimy ny volana Jona taona 2024 ary ety am-piandohana dia miaraba manokana an'ireo mpino sy lamojiaby eto Madagasikara izay eto amin'ny MBS natratra n'ity andro niany ity. Manasanao ary izay hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Makasika ny resaka politika no dia tsika manomboka an'izany. Tsy karitra amin'izao fotoana izao fa tsy ao anatin'ny fitantanan-draharam-pirenena tena feno tsy fahamatorana tanteraka no misy ankehitriny ary tato anatin'ny 9 volana izay dia misy esilany ny fandikan-dalàna teto amin'ny firenena. Etsy ankilany dia miamby ary tena miamby marina ny hevitra asehon'ny HCC sy ny CENI amin'izao manoloana ny fandikan-dalàna izay niseho nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny ny vahoaka mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Hoarantsika ny matoan-dahatsoratra andesin'ny Germain Menjanahary eo amin'ny rindran-tsary ny Erzora Jona. Fanitsakitsahan-dalàna, fitondrana amin'ny tanila, fijerena tombotsoa manokana. Ireo no misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy voatazona ny teny nomena, izay porofo mivaingana fa tsy matotra ny fitantanan-draharam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy voafehiny tsy fandriam-pahalemana, mbola mitoy ny resaka dalo ambony latabatra. Raha somary tsaivina kely dia isan'ny teny ataony ny filoham-pirenena mandritra ny fianianana ny hoe anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana. Tsy voahaja io teny io satria ny arahana hita ny fihetsika fandikan-dalàna izay nataony filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra ho solombavam-bahoaka farany teo. Mazava nefa ny voalazany 1770 ao anatin'ny lalam-pandrenana izay milaza fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo afangaro amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka amina asa mandrara hafa ao anatin'ny antoko politika. Ireo dia mana-porofo mivaingana fa fandikan-dalàna baribary ny fidinana ifotony izay nataony filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo candidat député URD teto Antananarivo sy ny tany amin'ny faritany. Zo ny filoham-pirenena tokoa ny mijery ny olan'ny vahoaka satria izany no asany. Saingy ny fijoroana miaraka amin'ireo candidat URD ireo dia fampelezan-kevitra sy fampafantarana ankolaka fa ireto no kandidako. Efa nanakihana an'io fihetsika io avokoa ny teo anivon'ny KMF hoe fanabeazana olom-pirenena. Teo ihany koa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena toy ny safidy. Ankoatran'io dia isanao mafisy ny reto farany ihany koa ny tsy fahatomombanana sy ny tsirambona izay nataony vao miara-maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI momba ny fikarakarana sy ny fitantanana ny fifidianana izay natao farany teo. Mbola misy amin'ireo faritra manodidina eto Antananarivo aza hatramin'izao no mampametram-panontaniana ny antony mampitarazoka ny vokatra. Efa hita ny lesoka tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena teo ary dia mbola miverina indray izany tamin'ity fifidianana ho solombavam-bahoaka ity. Ary isan'ny nahatonga ny fahavitsin'ny mpifidy izany satria raha ny fantatra dia izay tiana apetraka eo ihany no lany fa tsy ny tena safidim-bahoaka raha ny fanadiadiana izay natao. Hatreto dia mbola samy miandry ny fandraisana andraikitry ny CENI sy ny HCC ny rehetra manoloana ireo fandikan-dalàna izay miseho ireo. Ny hita hatreto dia tsy toteny amin'ny vahoaka intsony ny fanjakana noho ny gaboraraka sy ny fitiavan-tena politika miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'ny porofo amin'izany ny fiantsoana mpifidy saingy ireny no vokatra. Ny 30 isan-jato andry no tonga namita ny adidiny. Tsy fahamatorana mpitantanana avokoa no antony ireo rehetra ireo. Manoloana ny osika sy ny alabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny dia nampiakapeo ihany koa ny kandida ho solombavam-bahoaka atao amin'ny distrika ny Lalangina iny. Nambarany fa anisany nokaramaina sy norahonana ireo mpiasa-panjakana na ny olom-panjakana toy ny lehibe ny faripadidim-pampianarana tany antoerana mba hanano fampelezan-kevitra tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka teo ireny. Mitondra fanazavana makasika izay indrindra ny kandida Rakotono Menjanahary Jean Ernest sy ny tompon'andraikitry ny fampelezana. Raha ny zavatra nisy tany amin'ny distrik'ny Lalangina dia tena olana goavana ny nandritra ny teo fifidianana, nandritra ny andro ny fifidianana. Satria ny zavatra nisy tany raha tao amin'ny andro ny fifidianana dia tena feno hosoka tanteraka ny fifidianana izay natao tao anatin'ny distrik'ny Lalangina.
raha sy teny fotsiny tsika fa ny candidatn'tiako Madagasikara dia nanao izay azo atao na tety andreo fokotany 120 Mbs tao anatin'ny district ny Lalangina tao anatin'ny fotoana ny nandritran'ny fotoana fampelezan-kevitra ny ataontsika ny adversaire izay nifanarina taminay zara nanao fampelezan-kevitra satria efa niomana tanteraka tamin'ny fangalaram-bato ary izay fangalaram-bato izay tena miariary sahala amin'ny ankizy manao examen io izany hoe manao fraude dia manao izay fomba atao rehetrarehetra hoe inona ny maximum azahoana note maximum izay ny zavatra nisy tao anatin'ny district ny Lalangina fraude électorale izany hoe tena nanao maximum mihitsy izy izay azahoany tena vato betsaka tao anatin'ny district ny Lalangina raha tsy teny fotsiny tsika ny misy 50 Mbs mahery kely eo ny isan'ny bureau de vote tao anatin'ny district ny Lalangina sy ny ohatry ny 5 ny nandresen'ny candidat 3 tao anatin'izay brao-pifidianana rehetra tao anatin'izay district ny Lalangina izay tena zany zavatra zany dia tena hoe zavatra miharihary ny fraude électorale natao tao anatin'izany tao anatin'io tena tsy afenina fa nisy ny fifidianana an'ireo mpifidy tena nisy ny fifidianana ny mpifidy nisy ny fanambazana ny fampitahorana natao an'ireo mpiasa-panjakana raha tsy teny fotsiny sika fa nansefisifikoara dia tena nijoro niaraka tamin'ny candidat ary niaraka tamin'ny mpanoana ny candidat nanao fampelezan-kevitra tao anatin'ny district ny Lalangina nisy ny pression nataon'ny adjoint chef district andreo chef fokotany tao anatin'ny district ny Lalangina mba hampandaniana ny candidat mpanjakana zany zavatra zany tena fandikana-dalàna tao anatin'ny fandikana-dalàna mihitsy ary ny zavatra tena anisany mamofady hatramin'ny bulletin spécimen nampiasainy zareo tamin'izany mba azahoany vato hanaovana rotation amin'ilay olona mandeha mifidy io tao anatin'izany tena tsy afenina fa navoaka io bulletin io nisy ny tsikombakomba ny raha natao anatin'ny bureau de vote navoaka io nahafahana napiditra n'ilay olona ny fidianana n'ilay olona zany nanaovana revolvine tatia ivelany hoe payena miverina avy any ianao mitendra bulletin vierge dia payena dia mandeha indray ianao mandeha mifidy dia ohatry zany ny zavatra nisy tao anatin'ny district ny Lalangina mahakasika ny fifidianana tany amin'ny district izay misy anay tao amin'ny district ny Lalangina faritra Haute-Matsiatra voalohany indrindra aloha dia misy zavatra mampalahelo amin'ny fomba fiasa teo anivon'ny SRMV dia mba mamaky lalàna ihany ny tena dia manana droit 10 andro ny candidat hijery an'ireo ampli avy any amin'ny bureau de vote nefa zavatra nisy 2 jours dia efa naterina ty Antananarivo dia ny zavatra natao moa zany nangataka eo anivon'ny ACC hoe anoy an'izay fanamarena izay zavatra faharoa ihany koa ary tena zava-doza dia zany hoe fahitana bulletin spécimen ao anatin'ny vata mangarahara zay zany dia indisy anankiray lalàna hoe nisy lay système revolvine zany eo amin'ny fivezivezena miahiahinay misy alabato tao amin'ny fokotany Ivoay commune rurale Ambalakely ao amin'ny district ny Lalangina kany zany ny afatra ho an'ireo tompon'andraikitra mikirakira ny fifidianana ny eo anivon'ny senia zay moa zany manana droit hanao an'izay confrontation na PV zay miandry ihany koa ny valiteniny avy any amin'ny ACC satria efa nametraka fangatahana hijery an'ireo documents électoraux satria mihitsy zay mety nisy zavatra maromaro tsy mazava matoa nalaky dia nalaky ny document teo anivon'ny SRMV tao amin'ny district ny Lalangina nanambara ny solitena ny mponina avy amin'ny district ny Ambalavao Tsieny Parihy fa tsy agneky hatramin'ny farany izy ireo ary vonina hiady hijoro hitaky ny tena marina sy hiaro ny safidin'izy ireo ankehitriny manko dia fantatra fa hiara-ny fampiororona ireo olo izay mitsakaraka ny tena marina ary manana proof momba ny alabato sy ny fandikana-dalàna nisy eo tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tany amin'ny district ny Ambalavao Tsieny Parihy ity hoaratsika ny fanazavan'izy ireo matomy teny dia misy ny profo io no nambaran'ireo mponina avy any amin'ny faritra Ambalavao Tsieny Parihy iny raha nyresaka mahakasika ny fandikan-dalàna sy ny alatra anseho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny izy ireo androany nisy ny tafa sy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina avy any amin'ity distrika ity izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao no mafisin'izy ireo fa tsy maintsy hipoitra ny marina mahakasika ny fifidianana izay natao teo raha ny fantatra mantsy dia fa mandeha ihany koa ny raha matahora izay atao amin'izy ireo manoloana ny fikarohana ny marina sy ny famakina batsilana ny tsy mety ny seho tany ny antoerana momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fa 17 ny volana May latsa teo igny
be dibe ny tsaho ao Ambalavao ao ary nahita ny masony tenako zao nahita tany amin'le famporohorony olombitsy ao Ambalavao Tsenipary ao ka izany tompoko nahatonga nay hiakatra aty Antananarivo satria voageja ny vahoaka any Ambalavao, matahotra ny vahoaka any Ambalavao, indrindra ny media. Ka eto dia makahery atsika vahoaka any Ambalavao, fotoanany zao itenenantsika ny marina, fotoanany zao satria ela zay 120 taona tsisy fandrosoana ny ao Ambalavao fa gejaina ny fampiororona foana. Ka tonga ty zahay ametraka ny fitarainana rehetrarehetra teo amin'ny fifidianana zay natao farany teo, vonona zay hijory zisika amin'ny farany ho an'ny tanànatsika ao Ambalavao hampandroso tsara ny tanitsika io. Manoloana ny zava-misy eo amin'ny distrikana Ambalavao dia mijoro eto ny tenako satria tsy vita nefa mangala bato fa mbola mandrahoana ihany koa mampiororo amin'ny alalan'ny aina aman-jery koa mijororo vahoaka ny akanga maro tsy vakinam-bo ny mita be tsy laniny mamba fa matoa nay délégationna tonga eto Antananarivo dia vonona ny adiny marina ary manaraka ny procédure sy ny étape rehetrarehetra anatanteraka ny etaetan'ny distrikana Ambalavao ho député ho safidim-bahoaka tanteraka tokoa. Efa tsy mananjotsony izahay, inona moa tompoko ny mbola anatsovanareo anay hifidy raha regny zavatra regny no tsy arahana tsakany sy andavany. Koa eto izahay dia manasa ny vahoaka an'Ambalavao, aza matahotra tsony tsika fotoana ny fifoazana izao, aza mety ambanina tsony ny zotsika. Eto ny proof rehetra manana proof nareo ary hanapy ny proof efa tonga aty. Fa raha izao no mitohy dia aza manantena koa amin'ny 5 taona fa telo fotsiny no mpifidy. Isan'ny no amafisin'izy ireo moa fa mitohy ny fikarohana ny marina sy ny tena safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana iny. Efa eo an-tanana avokoa ny proof momba ny osoka rehetra izay niseho, raha eo ihany koa ny fandikan-dalàna raha ny fanazavana ary ho avoaka amin'ny fotoana ilanazy izany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Fa samy mahazoana antsika jiaby fa mbola anatin'ny fiambesana ny vokatra vonjimianka ofisialy izay aboaka ny seni amin'ny 15 ny volana Jona izao raha araka ny daty izay naboakan'izy ireo tamin'izany. Amin'izao kosa dia andeha hoarantsika ny voka-pifidianana vonjimaika izay efa nandalo ny fikirakirany ny voameramalo tena misahana ny fifidianana. Hoarantsika izany. Toy izao manaraka izao indray ary ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny seni ho an'ny boriboritany enina eto Antananarivo sy ny distrika sasantsasany eto Madagasikara. Ho an'ny Antananarivo voalohany, birao fandatsaham-bato 720 sy roanjato amin'ny 720 sy roanjato, TIM 740,470 isanjato, IRD 240,470 isanjato. Ho an'ny Antananarivo faharoa, birao fandatsaham-bato 270 amin'ny 270, TIM 430,2 isanjato, IRD 230,80 isanjato. Ho an'ny Antananarivo fahatelo, birao fandatsaham-bato 770 amin'ny 770, TIM 240,70 isanjato, IRD 230,80 isanjato. Ho an'ny Antananarivo fahaefatra, birao fandatsaham-bato 220 sy roanjato amin'ny 220 sy roanjato, TIM 430,150 isanjato, IRD 430,330 isanjato. Ho an'ny Antananarivo fahadimy, birao fandatsaham-bato 750 sy roanjato amin'ny 750 sy roanjato, TIM 730,430 isanjato, IRD 430,220 isanjato. Ho an'ny Antananarivo fahaenina, birao fandatsaham-bato 570 amin'ny 570, TIM 730,320 isanjato, IRD 430,720 isanjato. Ho an'ny Avaradrano, birao fandatsaham-bato 270 sy 700 amin'ny 270 sy 700, TIM 330,450 isanjato, IRD 330,320 isanjato. Ho an'ny Antsimondrano, birao fandatsaham-bato 400 amin'ny 400, TIM 230,220 isanjato, IRD 430,2 isanjato. Ho an'ny Andramasina, birao fandatsaham-bato 520 amin'ny 520,
TIM 7,70 isanjato, IRD 8,20 ho anambohitra atrimo birao fandatsaham-bato 2,30 amin'ny 2,30 TIM 2,20 isanjato, IRD 4,30 isanjato. Ho anarivony mamo birao fandatsaham-bato 7,7 amin'ny 7,7 TIM 4,20 isanjato, IRD 3,70 isanjato. Ho anambatondrazaka birao fandatsaham-bato 7,70 amin'ny 7,70 TIM 2,20 isanjato, IRD 2,20 isanjato. Ho anamparafaravola birao fandatsaham-bato 3,20 amin'ny 3,20 TIM 2,20 isanjato, IRD 7,20 isanjato. Ho anantsirabe voalohany birao fandatsaham-bato 3,30 amin'ny 3,30 TIM 4,70 isanjato, IRD 2,70 isanjato. Ho anantsirabe faharoa birao fandatsaham-bato 7,30 amin'ny 7,30 TIM 2,20 isanjato, IRD 4,80 isanjato. Ho any mandoto birao fandatsaham-bato 4,30 amin'ny 4,30 TIM 3,70 isanjato, IRD 2,70 isanjato. Izay ny momba ny fifidianana sy ny korana jiaby manodidina an'izay fa lafim-baovao hafa dia mitohy hatrany ary samy mahazo ny anjara birikiny avokoa amin'ny fanamboarana ny lalakely jiaby sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny eny anivo ny fokontany ao anatin'ny boriboritany enina ato anatin'ny Antananarivo renivohitra. Anisan'izany ohatra ny fanamboaran-dalana izay misy eo eny amin'ny boriboritany fahadimy sy eo amin'ny boriboritany fahatelo. Hoaratsika izay vaovao izay eo amin'ny rindra ny tahiriny ana ranariny. Mitohy ny asa fanamboarana ny lalakely rarivato ataony avy eo anivon'ny boriboritany fahadimy sy ny ao amin'ny boriboritany fahatelo ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Lalakely mirefy 100 metatra tsirairay avy eny Ampasapito Ambatokaranana, Amboditsiry ary Mahatony Soavimasoandro no namboarina tamin'ny vato no esorina tamin'ireny sisin'arabe ireny ho an'ny tao amin'ny boriboritany fahadimy. Ary ny tao amin'ny Besarety sy ny manodidina kosa no namboarina ho an'ny tao amin'ny boriboritany fahatelo. Misy fiantraikany amin'ny fanalana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny an'arabe rehetra eny ny fikojakojana ny lalana nataon'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'ireo mpampiasa lalana. Zay zany dia misaotra ny ben'ny tanàna Vaovao nanamboatsany lalana taty aminay fa ny lalana kely taty aminay zany dia anisan'ny tena ratsy. Dia noho ny amin'izao fotoana izao lasa vitany tsara dia misaotra betsaka anazy indrindra zany sy ny mpanatotosa azy sy ny nanao azy. Misaotra ny ben'ny tanàna zany lalora Vaovao izay mponina ty ampiresana fahadimy no nahavitany lalana tsara. Hatramin'ny fotoana nahaterahako mipetrahako teto Amboditsiry dia tena hita mihitsy faratsy ny lalana. Fa ankehitriny anefa izy tena hoe vita dia tena hoe faly zany zahay amin'izao fotoana izao. Fa ao anatin'izay nefa ny fanentanana voalohany indrindra zany dia manentana mponina rehetra eto faritra avaratra izay mba samy hanaja tanteraka an'izao lalana izao satria tena marina hoe tena zava-dehibe ny fahavitany ary tsy vola kely na havitan'izao zavatra fa tena vola be. Dia izay no hanentanana mponina zany mba hiaina tanteraka ao anaty fahadiovana sy ny fanajana ilay izy. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, mandeha ny fanadiovana ny lakan-drano mba hisorohana na hampihenana ny fahadoboana rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Torak'izany ihany koa no tapenana ireo lavadavaka indrindra ny lalana pave izay simba. Naisaka ny mpivarotra nanamorona ny lalana. Izao no natao dia entina hamerenana indray ny hatsarana sy ny endrika kanto nananana Antananarivo tao aorian'ny nandalovan'ny fotoam-pahavaratra. Toromarika avy amin'ny ben'ny tanàna Ramatoa Vaovao analana ny fahasahiranan'ny be sy ny maro indrindra amin'ny faritra iva eto an-drenivohitra no antony izao fanamboarana ny lalakely izao raha ny fanampim-panazavana hatrany. Amin'izao fotoana izao tsy dia misy intsony ny embouteillage zany eto Besarety fa tamin'ny herinandro lasa teo dia tena fitohanana mampiteny mona mihitsy. Rotsaka teto izay ny omaly nanamboatra ity pave ity izay
tena nisy fahasombana lehibe tokoa ary ty fantatsika moa ty fa lalam-pirenena dia tena manahirana ny vahoaka mihitsy ilay embouteillage ka dia rotsaka izay nanantanteraka izay fanamboarana ny lalana izay tsy misy olona karamaina ety fa dia tena ny ekipan'ny 5e arrondissement manontolo manantanteraka zao artsika izao. Itoy manerana ny fokotany jiaby eto Antananarivo renivohitra izao fanamboarana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa izao. Raha ny lalana Besarety manokana dia isan'ny tafiditra amin'ireo lalam-pirenena miazony renivohitra asiana fanavaozana tanteraka ka vatsiany ny Banque Européenne momba ny fampandrosoana vola. Mitohy araka izany ny fanatsarana ny eo anivon'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Fa lafim-baovao hafa kosa indray trangam-piarahamonina dia nanadary tato anatin'ny fotoana vitsy izay ny fangalarana taolam-paty tany amin'ny distrika ny Manjakandriana iny ary tamin'ny omaly marandray dia lehilahy roa no tojiny zandary tamin'ny izany teo ampamakina fasana indrindra ireto roalahy ireto no voasambitry ny mpitandro ny filaminana tany antoerana. Horatsika izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriniana Ranariny. Roalahy no voasambotra noho ny resaka vaky fasana tao amin'ny distrika ny Manjakandriana trateaky ny zandarimariam-pirenena tany antoerana teo ampanaovana ny asa ratsiny. Tamin'ny fanadihadiana natao azy ireo dia niaiky izy roalahy ireto fa tompon'antoka tamin'ny vaky fasana ampolony maro izay nitranga tato anatin'ny fotoana fohy tao Manjakandriana izay. Nambaran'izy ireo ihany koa fa hitadiavana volafotsy sy volamena no antony angalaran'izy ireo ny taolapaty ao amin'ireny fasana vakiny ireny ary efa nafindran'izy ireo fiara ny taolana azony farany. Tato anatin'ny fotoana fohy tokoa manko izay dia nirongatra ny alatra taolapaty tao anatin'ny distrika ny Manjakandriana ary fasana ampolony maro no vaky tamin'izany. Ny tao amin'ny tanàna antsoina hoe Antsarasaotra no tranga farany. Ny vaomangiran-dratsy ny talata fa 4 ny volana Jona 2012 sy 2020 ka nahatratrara ny zandary Tambodiomby anireto tsy mataotody mpangarom-pasana ireto. Asa mitoy ny fampandriana fahalemana any amin'ny distrika ny Manjakandriana iny satria ankoatra ny vaky fasana sy ny alatra taolapaty dia mirongatra ihany koa ny alatromby any antoerana. Ity farany izay nanomezana fifanana manokana n'ireo lehiben'ny fokotany avy amin'ny zandary any antoerana mba ahafahana mamantatra mialoha anireo olona izay ahina anao ny asa ratsy. Fa amin'izao fahadimy ny volana Jona izao dia andro napetraky ny firenena mikambana ho andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Anisan'ny mankalaza n'izany isan-taogno atsika eto Madagasikara ary tamin'ity niany ity dia nisy ny hetsika izay napetraka ho niraisana nanomboka tamin'ny 9 ora marandray ka hatramin'ny 10 ora marandray teo famonoana ny motera jiaby mba ahafana manaja n'izany tontolo iainana izany. Andeha resantsika ny momba n'izay andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izay. Nanomboka ny taona 2017 no nametrahana voalohany datin'ny fahadiminy volana Jona ho andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana tamin'ny fikaonan-dohan'ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana natao tany Stockholm. Mivoatra isan-taona ny zava-kendrena amin'ny fanamariana izany andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izany. Samy manana ny mavesa-danja aminy ny firenena tsirairay araka ny zava-misy ao amin'ny avy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy teo izay, mibahana mandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ny ady amin'ny fiparitahan'ny fako plastika. Ny plastika izay anisan'ny akora sarotra levona indrindra no sady mitera-doza ho an'ny zavaboary indrindra fa ny any anaty ranomasina. Olana lehibe hatrehan'ny firenena maneran-tany ny fahasimban'ny tontolo iainana, vokatry ny famoronana ataon'ny olombelona sy ny firoborobony ny fandrosoana indrindra ny lafin'ny teknôlôjia. Mila tonga jery ny olombelona tsirairay mba handray andraikitra ny isam-batan'olona hiaro ny tontolo manodidina azy, ampiasa araka izay fetra kely indrindra na tsy ampiasa mihitsy aza anireo vokatra manimba ny tontolo iainana. Amin'ity taona ity, any Angzhou ao Chine no ivony fankalazana maneran-tany an'izany andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izany, ary nandraisana ny lohahevitra momba ny fanentanana manoloana ny fialotony ny rivotra iainana na ny antsoina hoe sensibilisation à la pollution de l'air. Eto Madagasikara mbola ezaka be ny hetsika ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana satria na ny vola natokana ho an'ny ministera tsy ny sampajara misahana izany aza dia kely ihany. Raha mahita etsy andaniny ireny fisin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary sy ny fanaovana tantely afa-drakotra izany ireny eto amin'ny firenena.
Ho an'ity andro ny fadimin'ny volana jona ity izao, etsika ny arahany rehetra nandritra ny ora iray nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana teto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny famonoana ny milina sy ny moteran'ny fiara, nanomboka tamin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Etsika izay tsy nipakatsara tany amin'ny vahoaka jiaby akory satria tsy ampy ny fanentanana. Fa manoloana ny etsika izay notanterahana tamin'ny marandray ho fanamariana an'izany andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izany dia fantatra araka ny vaovao izay hita teny an-dalana teny fa tsy dia ampy loatra ny fandaminana sy ny fandrindrana izany, anka voakasikasika sy voasakatsakana ny hery vonjitaitra avy eo amin'ny sampana mpamonjy voina nanatanteraka ny asany tamin'ity androany ity. Ajantsika keo ny momba aniny fa lafim-baovao hafa nanatanteraka asa soa ho fanampinan'ireo olo sahirana tao anatin'ny fokontany Ankasina ny fikambanana tanora araiky izay mahatsapa fa betsaka ny malagasy izay miaina anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana iainantsika izao. Tafiditra indrindra anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena rahateo atsika manomboka amin'izao volana jona izao. Hoaratsika ny akon'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tanora vitsivitsy no mivondrona ao amin'ny fikambanana antsoina hoe kanto fitahina. Mahatsapa fa betsaka ny malagasy no miaina anatin'ny fahasahiranana ka nitondra ny anjara biriky no fanampiana izany izy ireo. Olona 80 voatsonga tao anatin'ny fokontany Ankasina no nahazo tombotsoa no tolorana zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, sira sy ny sisa. Nambaran'ny filoha sady mpanorona ny fikambanana fa efa fanaon'izy ireo ny etsika sosialy tahaka izao ary mivelatra amin'ny lafiny maro izany. Ny kanto fitahina dia mivelatra amin'ny targetra moa zany arak'izay dia hoe masambatra kokoa ny manomeno ny mandray dia ny tanjon'ny fikambanana dia misy ny hoe miay ihany koa ny biantitra. Zany hoe mahazonay atao tsara mihitsy ny mampisakafo ny biantitra, manome ihany koa ny fiainan'izareo andavanandro, dia eo ihany koa ny fijerevana ireo marary, zazakely marary any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra maro samihafa izay hita fa tsy manana moyen ahafahana mitsabo-tena dia azon'ny fikambanana atao ihany koa izany. Manaraka izany ihany koa mbola ao anatin'ny tanjona ny fijerevana ireo tanora izay hita fa manana traikefa nefa tsy manana ny fitaovana sy ny hoenti-manana dia mbola ao anatin'ny andraikitra ihany koa izany rehetra. Andro fety izao volan'ny fankazazana ny fahaleovantena dia manomboka tsika. Ny etsika manaraka izay vinavinaina any amin'ny mois de novembre rentrée an'ny mpianatra zany izay hoe tseretana hanomezana kit scolaire izy dia mbola hojerena indray ny fokontany hoe aiza isika no mandeha sy ny karazany ohatr'izay. Teo anatrehan'ny lehiben'ny fokontany Ankasina no nanaovana ny fizarana ireo fanampiana ireo ary nitondra ny teny fisaorana avy amin'ny vahoaka ho an'ny fikambanana kanto fitahina ny lehiben'ny fokontany ao Ankasina. Iny ihany koa tompoko lay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra ny ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nanatotosany ireny vaovao natolotra teto ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa. Samby tsara tompoko lay sy tompoko vavy.